Miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao makasitraka ny namana teknisiana rehetra ihany koa mandamina mandrindra mahatotosa ny ity fandarana manokana ao anatin'ny fampahalalam-baovao ity. Vahiny nanasantsika sady nasaintsika raha marimarina kokoa satria eto an-tokotany ny Andriamatoa Rivorakotovao filohan'ny Antenimiran-dolona isika amin'izao fotoana izao. Miarahaba anao Andriamatoa filohan'ny Antenimiran-dolona no misaotra indrindra ihany koa tompoko nandray ny ekipan'ny fampahalalam-baovao ny ABC teto eto tanànanao amin'izao fotoana izao. Sorana fanarao no tonga soa dia aminay dia amitsika ary misaotra indrindra ny ianareo namanao amin'ny ABC, ny mpanao gazety ianao Jaja, indrindra ireo mihaino antsika no mijery antsika amin'izao fandaharana izao, zany no misaotra betsaka anareo satria afahana mamaly hevitra. Andriamatoa filohan'ny Antenimiran-dolona tsy dia isan'andro loatra no azo micro ohatran'izao ianareo lehibe na androm-panjakana tahaka izao dia avy hatrany dia ireo actualité na ireo vaovao tena mafana angambany tena miteraka resabe no avy hatrany dia ho resahantsika satria tsy tena afaka ivalapatra lava be tsika fa atao anaty fampahalalam-baovao ny vaovao amin'izao fotoana izao dia ny Covid organique sy ny fampisotroana nyity le hoe tambavina fanafody ho an'ny vahoaka malagasy. Zay zany aloha ny vaovao amin'izao fotoana izao. Andriamatoa filohan'ny Antenimiran-dolona, ahoana ny fahitanao an'izay zava-misy eto amin'ny firenena izay ao anatin'ity fiatrehana ny coronavirus ity ny firosoantsika any amin'izay atao hoe vahaolana hitan'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao ho an'ny vahoaka izay. Ya, misaotra aloha sady nanaitra le hoe nareo tsy dia matetika azo. Sasany miteny indray ohatra miteny loatra le lehiben'ny Antenimiran-dolona eo ampovoany izay zany satria tsy maintsy mandeha ny serasera indrindra amin'ny fotoana toy izao. Zany indrindra mety mampisy ny raha mitra ny fanontanianao hoe ny mety aya, mety mizahatra tsy azo, mety mizahatra mihoatra ve amin'ny resaka ataoko hoe ny hoentin'ny fanjakana amin'io hoe fanefitra moa lazako azy satria zay zany resaka amin'izao fotoana izao. Raha za manokana tsy ady hevitra amin'ilay izy fa ozy rere malagasy io. Rere antsika ny raha ohatra isika mba afaka mifampitaha amin'ny rehetrarehetra hoe manao fikarohana mety ahita vahaolana. Ohatra ny rere antsika tamin'ny fotoan'andro hoe tamin'ny 2018 hoe hiatrika ankanina hono ny zay zany le lazaiko le ampom-pirenena. Raha ohatra malagasy iteny fotsiny hoe inona no hainareo amin'izany dia ozy hoe tsy mombamomba an'izay mihitsy fa resaka fahasalamana amin'izay no resahana, zay no valiko aminao. Misy fomba samihafa anehoana an'izany ao amin'ny fikarohana zay atao. Raha retina no resahana, zany mampikambana antsika ohatra ny amin'ny OMS, zany tsy namelana fotsiny hoe mandehandeha ho azy eny zany zavatra resaka fikarohana ny ataoko hoe ny validation an'ilay izy sy rehefa avy eo epita any amin'ny mihinana azy ny marary raha ohatra fanafody izy fa raha tsy marary ianao tsy mihinana fanafody raha fahafantarako azy fotsiny dia ozy hoe ajanoko any amin'ireo manampaizana an'izany le resaka fa amin'izao fotoana izao zany dia hita rehefa niaona tany ny filoham-pirenena sy ny ry zareo amin'ny akademia zay ny any vaky teny hitako aty avelany rehefa nahazo toko fa tsy fanafody io fa tsika manana le culture-na tambavy efa amélioreny izao fa misy fikarohana atao mety tsy ekeny any amin'ny firenena hafa tsy voatery hoe ekeny any amin'ny firenena hafa fa raha isika atao anatiny kosa mba mahafantatra amin'ny fanarahana amin'ireo fepetra eran'izao tontolo izao fanarahana ary zany dia mahafisiny matoana mahafisina lampanondroenantsika le izy dia milaza fa saripady io saripady zany hoe fikarohana ara-pahasalamana dia hoentina hitsaboana. Zao fotoana zao zany dia ozy hoe aleo rere olona hiverina any amin'ilay resaka zareo mpikaroka manampaizana le izy fa ny fantatro zany zao dia hoe tsy fanafody io fa tambavy mety ho diso fa no azy zany dia mamaly an'izay zay zany fahazahoako azy tambavy io ohatran'ireny raha ataontsika ohatra fa nan'ohatra firy moa fahatra tambavy eto Madagasikara mety misy olona mitaiza tena amin'izany fa ny nanahirana dia ny fomba nanehoana azy dia lasa resaka
resaky ny olona tsy mahay an'lay izy no miady hevitra am'lay izy ka lasa resaka miborika any am resaka ataoko hoe varotra ve apetrako mifanontaniana zay ve zany nefa zy diso raha zay ny ady hevitra na lasa tena mbola mirefarefa lasa resaka politika hoe raha mihinana an'io ianao de momba ny fanjakana ianao zany na mahatokony filoam-pirenena ianao fa rehefa tsy mihinana an'io ianao a de tsy mahatokony filoam-pirenena ianao de zay mahatonga le ayahany olona de mahatonga ny sasany manana fomba fiteny manahirana ianao ve zany zao isan'ny miteny amin'ny olona hoe io ny tambavy tsika malagasy a tsy maintsy sotroanareo io satria zay mantsy raha nihain'ny filoam-pirenena de hoe tsy maintsy misotro an'io ny mpianatra ohatra ny mipetraka zany zay ohatra nefa niteny ny filoam-pirenena am'lay taorina keliny reny ataoko hoe zavatra mamoehatra mihitsy mialatsiny efa mafimafy kely ny fomba tenako azy rehefa maheno tompona andraikitra ny fampianarana milaza fa hoe aza rehefa mianatra ny zanakareo raha tsy misotro an'io tena mivadika ny tany a manahirana niny olona ny teny an'indra sanatry raha pitsoka mizahatra mitranga tsy andraiky ny zany zay le lazaiko hoe mila mitandritra ary zany ninoko hoe rehefa mifampiresaka tamin'ireo olona tena manampaizana mitsinjo an'izany rehetrarehetra zany ny filoam-pirenena de nivoaka taorinan'izay zany le resaka hoe tsy fanafody io satria raha fanafody io farmasia any no tokony hivarotra azy zany eny divan'izao tontolo zao amin'io paritaka ty amin'ny tanàna ohatrany atsika ny firenena ohatrany atsika sy firenena mahantra ny atao hoe faux médicament un milliard de dollars ane ny trafikina fanafody nefa zany rehefa misy fenitrarahana amin'ny fivarotana fanafody tsy miteny an'lay recherche tsony a zany fa ny ampiasana azy fanjakana manapa-kevitro azo ampiasaina io misy an'y protocole raha fanafody izy raha fanafody izy tsy tokony amidinao amin'ny barika eny an-dalana akory na anatin'ny famaizana tanteraka ndra resaka fahasalamana io de indrindrindrindra raha le nanontaniana atao nikaja hoe ny fanerenany olona tsarofo tsara fa na hodidina eo le olona karaha miteny le olona marary io hoe zaza didina de tsy mandidy fa sain'ny dokotera manoratra izy hoe ianao zany a de tsy hodidina ianao satria mety hitarika ifahafatesana ho anazy ka hoana ny andeha anaovanao caractère obligatoire hoe solotambavy ny zanako zao raha ataonao an'izay de tsy avelako misotro izy satria raha mbola tsy resy lahatra raha resy lahatra de avelako izy fa tsy hoe ianao andeha hitondra n'lay izy hoe tsy maintsy ary lasa misy ororatsaina hoe na ianao zany a misotro an'io na ianao mandeha mianatra tena tsy izy kosa aloha zany zay ne mahatonga an'le olona lasa ohatrany hoe fanafody ny resahana manampahaizana araby zany ny resahana lasa tambavy moa le izy fa manina ny lasan'zany mahatonga ny olona ty tsy maintsy mba teneniko androany mila mitandriny tsika mpitondra fanjakana na tsy mbola minisitra ary ianao fa mbola mbanimbany zany andeha hitendry ve anao anoratra ianao hoe rehefa tsy misotro an'io nareo de lalana makany amin'ny fasanareo diovodiovina mialoha fa de efa andry zany nareo hitanareo am'zany namonny olana tsy aya akoatrany mahatonga ny aya antanina hoe inona ary zany ny ao anatin'io satria tsika rehetrarehetra raha fanafody io am'izao fotoana zao sady mijery internet ny olona inona ny contre indication an'io inona ny zao so de tsy azo hoe hoan'ny vehivavy be voka sy ny sisy io inona ny composition an'io ahoana amin'ny posologie an'io le izy nefa hoe secret nefa alefanao de tonga le aya zay lazaiko hoe aya le izy a ka le aya ny olona am'izay maha olombelona zoan'le olona zany tsy tokony fefen'ny fanjakana kosa aloha amina zavatra hoe raha fa tsy manao an'io ianao a za zany tsy resaka tsony le lasa mpanohatra ianao fa zany amiko tena mirefarefa mitany zany a fa ny ady ozy aho hoe na masamy olombelona fotsiny ary zanak' zany ane ny olona ray aman-dreny ane ka mamony ny aino an'ny zanany de ny zanany ve no andeha hoe aza mianana tsy azo mianatra nareo mino aho fa niverina tam'izay raha tsy azo ny olona de niverina tam'izay ny filoam-pirenena rehefa niona tam'ireo ataoko hoe ny olona manampaizana am'zany farangamba am raha amin'izy any zay de ozy hoe fotoanany zao no mampiatrehitra atsika eo amin'ny le fomba hoe mba aiza ho aiza moa nametrahantsika ny lara-pahamehana am'ireo ataoko hoe ny fanampian'ny fanjakana an'ireo mpampianatra mpikaroka ny vola ataony am'zany a am'ireny le centre de recherche reny satria eto amitsika ene mampivezivezy ny olona io eto antsika ene plante médicinale be da be azo anamboarana fanafody trandrahan'ny olona tokoa zany zay no lazaiko teo hoe karaha voatrandrakytsika voavadikitsika ary rehefa misy arifanina hoe tena azo atao anatsarana fahasalamana io azo io tsabony io ohatra hoe rehare atsika zany ianao teo nresaka hoe aiandro atao filohan'ny anteny miarandolona hoe miaya ny olona fa rehefa makeny an-dalana ianao zao tsisy olona miaya zany tompoka eny an-dalana fa tena za zany de miangavy mihitsy amin'io hoe aza raha inona moa ny tsy laharany olona tsy sarotra le miteny a
ina moa mahay ny olona zao sahirana be ny olona hoe midy any aman-trano fivelomany fivarotany sy ny sisa ka raha rangaranganao ery hoe raha fa misotra an'io zany de hijanona levele zay mihitsy loha ny fandraisan'ny olona azy raha ny zava-misy am'izao fotoana satria laharan'ny olona io raha zay fotsiny aloha laharan'ny olona io a hoe rehefa isotrany ity zany tapy ty confinement tsy mahazo mivezivezy tsisy bus tsisy taxi tsy miasa sy ny sisy ty zay mpiasa-mpanjakana aloha moa zany de milorosainao zay satria zay mbola mandray karama ihany eto Madagasikara mbola afaka miahany ny fonctionnaire hoe mandray karama ihany fa ny any privé nefa tsy mandray karama tsony ka rehefa mavesatra eo aminy zay ka raha rangaranganao ery amin'ny fomba mirantorantona be hoe raha io ne no arahantsika de manga ny lanitra ohatra hoe milahatra ny olona fa zao koa aza veriverena amin'ilay sarisary no mpanao gazety de resahako an'izany io ny ena olona 300 milahatra eo ka mifo mangalana ny sary de vahoaka ray manontolo io e farafa lahatra ao zahay fa 4 million moa ny olona eto Antananarivo e io ohatra antsika ihany amin'le hoe test hoe rehefa mitentsika eo efatra ny marary firy le dénominateur e zay mahatonga ny fanontaniana zahozy ao tsy maintsy misy io de misy ihany koa moa no ny antony tsy fahalalana sy ny sisa mahita an'izy io ohatra nay manao politika rehefa hoe te azo olona betsaka de maka artiste angezabe zay hoentina anaty stady feno tokoa le stady fa raha pitso maraina ifanontany mpitondra fanjakana ianao tompoko aiza ho aiza ny fandehan'ny fanampiana ny vahoaka am'izao fotoana zao anatin'le hetsika loharano vatitsindro sy ny sisa de io izy mikotaba io mikotaba satria tsy mora io tsy mora le izy za de efa miteny an'izay foana hatramin'ny voalohany satria tsy manana an'ireo données tsika anaovana planification hoe zao marina neny isa vehivavy zao marina manamanana any eny fotsiny tsika mety zany nampiarahana an'le resaka hoe andeha anao an'ilay digitalisation an'ilay anina tao anatin'ny amehana de zay sarotra fanatanterahana azy izy lehilahy amena lara-pahamehany le famonjena an'ilay olona ve de lasa le ery ataon'ny fanjakana hoentina anatin'ilay izy no lasa kotaba ara-piarahamonina satria tsy mirindry zay inona ny tokony atao manoloana an'izay am'izao fotoana satria be de be ny mbola tsy nahazo Andriamatoa Rivo Rakotovao ny vahoaka izay kely aza adiny fa nanana milliard tsika tao amin'ny loi de finance initiale le provision 700 milliards ariary ny resahako de misy an'le fonds souverain andao mba za tsy miteny hoe ohatran'ny populisme hoe ataovy division par zao de zao fa na tsy nisy any fanampiana io ary zany tokony misy ny isaka zany lara-pahamehany satria betsaka ny sahirana zao zany miampy an'le vola hafa tiako lazay zany tokony hitoy io satria niraisina faux be lay fepetra betsaka ny very asa am'izao fotoana zao zany ny olona mety moli resaka an'izay tsika am'le relance betsaka ny tsy mandray karamatsony de atao hoany reo olon'ireo le mahantra moa tsy hoe nisy an'le pandemie iny de lasa ma de valio le fanontaniana Andriamatoa Rivo Rakotovao atao ahoany reo olona reo tsy maintsy tohizina ny fiahinan'ireo fa tsy hoe mahita tambavy ianao de tambavindray aloha zany zao nalefa n'lay fitsiriana hoe izy adolo nisy an'le olona de mijanona any aloha zay le mijanona tenatenan'zay marina fahasarotany zay no zay hoe tsy tokony ame fepotona tery loatra lay fitondram-panjakana satria le fahasarotana be da be fa tokony hitoy ireny na misy fanampiana tsy misy fanampiana efa tokony hitodika tsy maintsy mitodika aby zany ny fitondram-panjakana satria fitondram-panjakana no napakevitra n'ilay état d'urgence zay nametra ny eo amin'ny lafiny fierikarena sy ny social anjarany zany ny mia anymponinao aminy fa tsy maintsy mijanona daholo aloha ny aorinan'izay fa ny am'le relance ndray zany rehefa aveo amina zavatra tenatenanezaka na lavitra ezaka zavatra hafa zay fa raha anatin'ny famaizana zao anatin'ny état d'urgence ianao dia na mbola miala ny état d'urgence ary tsy maintsy miroso ireo satria le fierikarena an'le olona na tambany vohatra mpamboly vary izy na le fonctionnaire hoa mbola nandray karamba fa le olona miahany tena anisan'andro mila an'izany izy sehatra tsy miankina ihany koa ao anatin'izay Andriamatoa filohan'ny antemeran-dolona miresaka état d'urgence ianao moa zany tsy maintsy isan'ny antaniny filoha-pirenena hoe itoy izy ty sa tsy itoy indray aorinan'le 5-10 andro inona no valiteninao zany na inona no hevitra hoentinao anatin'izay ty antany ihany koa hoe ny zavatra rehetra mitranga am'izao fotoana satria nareo nakana hevitra ny idirana intelo zao tamin'ity état d'urgence ty fa napahakevitra reo lehibe ny androm-panjakana rehetra zany ve ny zava-misy am'izao fotoana zao sa ahoana moa zany raiko roa zay ny lalàna zany tsy maintsy manana an'izay rehefa ak état d'urgence dia tsy maintsy consulter zay ny lalàna aloha
misy lalàna io nefa misy fomba ihany koa zany a ahafahana malala ny aiahany olona hoe to didiko felehibe fotsiny ve amin'ny fomba fitantanana ndresahako a olona ray ve ny anapa-kevitra eto amty firenena ity fa ny lalàna aloha de manery rehetrarehetra hoe tsy maintsy misy an'izay tany tokoa zay de manaky an'io nanontanyiny zay de hoe tsy maintsy atao satria tsisy mahalala n'le mahafeh an'le aretina tsisy afaka miteny an'izay tsy afaka mitentsika malagasy tsika tsy namorona an'le izy a fa mba zavatra ndraisiny ao anatin'ny fanapa-kevitra niarany napa-kevitra tamin'io fa lay hoe inona le fepetra ity lay fanapa-kevitra lehibe état d'urgence sanitaire fampanontany eo confinement ve sy ny sisa fa ny fanatanterahana azy a de ny gouvernement zay nga ataoko hoe ny tsy ampy kely am'le izy zany hoe tsy voalaza mialoha hoe zao ndray no fepetra ray edina hevitra eo le izy a fa anatin'ny fahamaizana foana moa de hoe ivory ny gouvernement conseil de gouvernement conseil des ministres anatanteraka an'zany rehetrarehetra zany de le fepetra hoe ny faritra zao sy ny sisa de aty avelany zay miara mahita an'iny ve zao aty avelany satria tsy miinforme ny institution nresahako fa tsy le président eto ny mpanatanteraka zany natonga na ny parlementa na ny olona zany anisan'ny natonga na nanosokevitra tam'le fahatelo farany teo hoe ndray mato premier ministre tsy aloha hoe mba nareo mba makany amin'ny parlement manazavazava bebe kokoa satria zay no mahatonga ny olona miteny hoe to mihidy be ao anatin'ny ty resaka urgence ty a sanitaire ty ny resaka ataoko hoe tokony fandaminana edikevitra eto amin'ny firenena manapa-kevitra filoam-pirenena satria anatin'ny état d'urgence fa tsy tokony anakana an'le adihevitra ifamezivezy zay mbola hoasina fanefany ve tompoko izy ty zany le état d'urgence ty raha ny zava-misy am'izao fotoana tsika zao mijery zava-misy voalazanao de izy mbola ilaza eo anatin'ny état d'urgence tsika zao raha ny fiainana andavanandro tsy azoko ny tianao teneny ao anaty état d'urgence tsika le matofiloteny asainy am'rava ny olona rehefa miroa amy telo sy ny sisa tsy miasa ny mpiasam-panjakana fa reny zany le mesure ataoko hoe lay mirona bebe kokoa zany le izy a any amin'ny fahafahana mandrara any amin'ny fahafahanao manokana hoe mijanona ve ny atrano rehefa amin'ny oroatra zao couvre-feu sy ny sisa fa raha am'lafiny fitantanana an'lay ataoko hoe ny gestion sanitaire an'le izy gamo microbu miandry amy roa ariva raha zay zany ny tena atao singa hoe jerevana azy fa tsy zaka teo am'lay fijerevana ny lafiny social économique sy sanitaire le izy de tsy tsy makafepetra an'elanelany eo ka ozy aho hoe rehefa soran'andriamanitra fa efa tsy de misy ka vaovao intsony zao mety ray roa efa mesitrana ny olona mivoaka ny hôpitaly tsy de mihitatra tsony tsisy faritra eninao satria za tsy malala hoe natao hoe fitsirena na tsy natao a fa raha mamaky ohatr' zao fotsiny aho hoe de mbola anamarina ve ny itoizan'lay état d'urgence satria lasa le état d'urgence zany nitazanao sisa de lay fanjakana na olona ray na rafitra anakiray manapa-kevitra rery eo amy lafiny rehetrarehetra tsy mahazo miteny an'izao nareo tsy mahazo mandehandeha nareo idio ny restaurant sy ny kafe nareo tsy mahazo makany tamatavy nareo zay zany tsy maintsy jerevana zay ary ny tena lehibe hiditra satria président sena hiditra science par ino ty fivirina ara-potoana voalohany zao zay am'ty taona ty lalam-panorenana mametraka an'io a de hitovy eny ohatr' zao nefa tsika andeha hanao plan de relance zay no lazaiko hoe raha fa apetraka ao ambony fandanjana zany zay zavatra zay am'zao fotoana zao zany hoe asiako reserve satria za tsy feno ny zavatra fantatro hoe makaiza moa zao ny ataoko hoe risque amin'io aretin'io fa raha miteny tokoa ny manam-pahaizana ozy fa tsy zay mpanao politika fa zao ane ny risque amin'io zao de tonga de manangatahana mihitsy hoe toizy zany la izy fa raha ohatra mbola ohatr' zao zany famakina azy de ozy hoe aleo mba hisokatra am'izay satria ifepita zany tsika any am'le relance am'izay tsy urgence ny relance akory misy plan d'urgence ao io le sahatsika amin'ny rahalahy teo io hoe ny vatsy ho an'ny olona sy ny sisa fa ny anarenana ny lay firenena atao anatin'izay mila ady hevitra eo ohatrany tsika tsy miaina rery hitatsika daholo zao tontolo zao fa mila an'izany inona le ady hevitra takinao amin'ny vanim-potoana am'izao fotoana zao ndra mato filohany antenimeran-dolona io tsy voatery hoe tsinitsika le famatsiam-bola ny vola ampiasaina zay ve le idina hevitra sa hoe lalana mba asiako ohatra fotsiny io fa zatra kely ray minitra raha ny resaka zao ny union européenne de ozy izy hoe
mety tsy nampifakazo resaka ny zareo de hoe andeha anao famatsimbola embonana izy entohany rehetrarehetra ho fanarenana ny toekarena ny firenena europiana de nisy namaly hoe zay kosa aloha tsy andeha hiditra am'zany anarenana nyzay fomba nitondranareo ny firenenareo manokana tao fa raha hoentina iady amin'ny fiatraikanyity aretin'ity to amy lafiny sosialy ekonomika ary indrindra fahasalamana dia iraisatsika mivoaka iny le mille milliards de dollars ny zareo asoroko an'iny de ozy aho hoe eto Madagasikara fa manana 440 milliards de asa dino fa sao de adinidiny le mille milliards ariary efa tao provision anatin'ny tao anatin'ny alefi mety eny izy iny zao satria miena ny recettsika zany mbola lavitra be zany raha resahany mety eny zany de zarary misy an'ity zay mahatonga le budgétaire aiza le axe hitondrana le débat le relance tokony efa eritreretina teny zao ka zay raha ohatra moa zay ny idiratsika ho lava be zay fa ozy le fomba any antrehana azy fotsiny a tsy maintsy mizary io rehefa tatazako any moa le plan hoe ty zany le plan d'urgence fa ty le plan de relance hoe ahoana ny anarenana azy ary ny vola indrindra fa ny volana ameny fanampiana na nitrosany anataontsika de noho nio fiatraikany aretin'io fa tsy amenonao an'izay banga tany amin'ny fomba nitondranao le firenena ataontsika raha ty na hoe any mitetika asa hafa mitetika asa hafa raha mame ohatra fotsiny azao hoe raha ohatra ka za zany hoe tsy teny hoe ilaina sa tsy ilaina fa za tsy mihiny raha hoe ataonao any amin'ny plan de relance ny hoe andao anangana terraina football synthétique manara-penitra anankiray any amin'ny district anankiray satria zay ny efa nieritreretina hoe amena terraina tsisy maratsy ny terrain fa za tsy mihiny hoe name volan'reo reo olona fanampiana hiatrehana an'zany a de lasa manangana terrain ianao na basket na manangana terrain foot ianao na ilaina ary ny hoe iverina mba ara-pahasalamana ny olona za tsy de ino aty amin'ny fiarikarena zany ny tokony hanotonana le vola ny aksa eo ny ilana le ady hevitra eo ary ozy a tsy mahafeny intsony zany raha zao hita zao avy ny mandeha ny fepetra satria lasa hoe sao de sanatria eritreretiny hoe hitazonana an'le état d'urgence ave izany apetrako ny fanontaniana ahafahana hoe alao tsy iresaka amin'ny parlementaire satria zay zao raha vao misokatra session io de hiantson'ny ministre zay hiantson'ny mpandraraha zay hoe hoana mba hevitrareo satria anatina session zay ilainy zany eto amin'ny firenena zay tsy miteny tsy manao ny gouvernement tsy miteny an'zany mihitsy a fainoko azy de fa manao izy za koa zany analan'le resaka fanambanina ny parlementaire eto amin'ny firenentsika hoe sy nareo ne manangatahana fotsiny nareo ne manda fotsiny an'olona tsirairay zany fa raha le institution mbola institution atsika io a anisan'ny asany zany hevitra naramaso rehefa aveo raha mitoy zany ary mato état d'urgence de tsisy le fivorinareo satria teraky dimapolo amby zato député ohatra nareo maromaro mihoatra ny dimapolo mandeha ny teny koa raha izao sary hitatsika zao reto ny ataoko hoe ny chiffre momba n'ilay resaka anina coronavirus sy ny sisa inona ny tendance an'le izy io ary tsika efa nety tambavy amiko a tsy hitombona ntsony a ny olony tsika rehetrarehetra tsy mitombona intsony zany a nagnalany état d'urgence lasa mahatonga zay ny natonga ny geno ny teny fakomaly hoe mitandremo fa tady isy dérive oentina mpitantana tsika rery a e gena ONU miresaka amin'ny firenena ray manontolo izy membre ny ONU farafaratsiny a milaza hoe tandremo fa tady misy a foara-pefy ataon'ny mpitondra anydinina ny fomba fitantanana tsy mazava manaroatra n'io mafy be le teniny a manaroatra n'io nefa tsika rehetrrehetra samy miezako anatin'ilay izy ka zany a tsy ho atsika rehetra fa ho anrehetrarehetra tsika koa nefa tsy afaka miala anatin'izay zay zany ozy a hoe sofa misy rafitra républicaine afaka ifamezivezeny zany ka rehefa ariariana ry tsisy malala raha sanatria any amin'ny fanapa-kevitra tsy mahomby isika de mba farafaratsiny tsika rehetrarehetra aloha mahomby le izy a miara mitiako eo tsika fa tsy resaka politika politicianna hoe sao de ahomby io ka aloha ana rery ary raha tsy mahomby io de ahoana rery eo anao de lasa crise politika io satria ianao manidika fa raha za manokana mampanao politika ka raha mivory niaraka taminao ka nanaiky an'io na tsy ataoko hoe diso ary fanapa-kevitra de hijory foana anisany nanaiky an'io a fa raha ohatra kosa hidin'ny fanjakana anankiray le izy fa efana anankiray de mijory mihitsy hoe aza atao an'zany ny firenena ny LFR manaraka eo raha ohatra ka itoy
mety ho azo eritreretana ve mbola afaka ilégiférer par ordonnance ny fitondram-panjakana raha tsy isy le fivoriana sa raha ndray ho atao ndray le fivoriana iresana zany mantsy mety ahin'ny gouvernemanta za zao de ny LFR zany tokony andalo any parlement zany ny ahina zany de hoe so de tehirizina fotsiny sisy eo ry olona tompona andraikitra ane zahay zay le lazaiko teo hoe aza raisina am'izany ho ala izy fa lasa adihevitra mialatsiny am rehefarehefa hoe mijery tarian'olona ve zany le izy de so de sakana andry zareo olona mamosavy ny firenena raha zany fantatra ny zavatra manjoa atsika de hoe andeha fa raha misy kosa ve ao anatin'ny LFR tazana fa tsika zao raha za teny an'izay andao re olona ezahana am'ty taony satria mba miaka bokatra tsika zao ezahana mihitsy mba ny zavatra vokatra eto Madagasikara no atao zay anjifana azy anamora ny fanjifanana io manamora an'za zany fivezivezeny sy ny sisy alaiko ny ohatra raha mbola tavelany be lalana ny vary ny be lalana no ny lalana tsy vita na hoe mba amoarimboarina amoahana azy tsy maninana alefany ary ny kamiona maramila mamoaka vary fa sy andeha anamora fiainana fotsiny atsika hoe andao anafatra vary any Pakistan de ahoana ny anarenanao an'ilay toe-karena any ambanivohitra ahoana ny any ekenao amina ino balance de paiement antsika anahiran'io balance commercial antsika anahiran'io de miditra any amin'ny tranombarotra lehibe anao zao fotoana zao de voasary poma haricot vert sy ny sisa avy any andafy no hoaniny eto Madagasikara fa nen'le mpamboly tavela ary ambany ary fa tsisy lalana tsisy nininina zay le tokony edina hevitra zay le dina hevitra zay fivoriana raha ihany fanjakana zany dia aloha zay no amiko fomba iahinanareo tamanivohitra reo miaka boky ohatra tsika zao ahoana ny fomba anaovana an'izany etsy akiangarany de efa midy eo efa vary rotoana zao ny ao akiangarany tratra ny zandry ndray vary ao ahoana no atao ny toetrandro ty tsy hoe tratra ny ty pandémie ty fa io foana le izy de inona le atao de mbola iaina foana aveo hoe tonga misambo anakiray 25 000 tonnes nao tamatavy mitondra vary de farany afaratsika any ko ny carotte sy ny haricot vert hoan'ny eto de lasa manambola ve tsika iahina mena vola fotsiny zany le tambanivohitra nefa ferikarena iny fa manamora an'izay zany tsy hoe za mahay na hainao tsy mahay na iza fa anao zao mijery any la Frantsa ohatra zany manahirana azy fotsiny de ny azy lafo ambonimbony ny masokarenany mihoatra n'le fanafarany avy any firenena hafa ka ozy hoe subventionné ary le izy zany la sortie tena satria ekena am'izao fotoana zao subvention ny zavatra mitranga ankehitriny any koa ndra mato rivo rakoto vao dia le ambaratsika hoe fanantenan'ny olona zany hoe anao ahoany Madagasikara ao arinany ty le coronavirus ty ny afatra nareo mpitondra fanjakana de hoe opportunité be ho an'ny Madagasikara tia sy ny sisa misy an'izay lafiny zay ny ahian'ny olona kosa ary ny resaka adihevitra samihafa de hoe anao ahoana no fampiarana ny IEM ihany ko zany ao arinany ty resaky ty fa ny tena vahoaka de hoe ny farim-piainanay sosikevitra marany azy avy aminao miazy ny any ambilaniny androany aloha zay ne ny masatra mitondra fanjakana raha firenena mahantra ohatr' zao mba zay mba kely hitako aloha fa tsy hoe za mahay rehetrarehetra ny olona de miandry ny androany aloha fa aza mijery anao izy de hoe aza be resaky ianao fa aza be korana ozy Majunga zay zao anao mandeha Majunga any karapapaka anaky 10 000 francs dika za midina be farim-piainan'le olona mandeha manjony karapapaka de miahany reny miazy de zay mikabokabary eo anao de karakory maly karapapaka ray 1000 francs zao 5 000 mety faly mipinana fa le fiarikarena midina ny dikan'izay tsy azo loatra fanontaniana hoe eny mety ahafahantsika mieritreritra zao atao de croissance 1,5% mantsy ny nareo nivon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zany normal zany satria tsika ane tsy firenena mihidy na mihidy io fotsiny ary fivezivezena de efa ngeza be io ho atsika fa eran'izao tontolo zao tsika amin'ny farapahalambo avao mavesatra be zany itsika anao le relance marina tsy maintsy ho ampina ve ny herimady anao an'izao fa raha zay fotsiny jereny fanjakana de tonga am'le teninao teo hoe karakory ma le ambilaninay ato inona no lazain'ny fanjakana valy teny androany fandresantsika teo aloha zay zany mety mahatonga an'le olona hoe io de mba so ihany fa nisy an'io so ihany asoroko ny teniko hoe misy an'io de mba todia aloha aty aminay fanjakana
mila antona mihitsy aloha zany le UEM fa de hoe ndao tsika ifampiresaka hamaritra ny lalako mba Madagasikara ndraiky zay napetraky ny filoham-pirenena raha zany amy toerana de valiko hoe inona alaliny vahoaka tsy tokony raha za tsy tokony iova amin'iny izy ndrafitra kapobeany fa le kazy ao anatiny ao a no ny toejava misy tsy maintsy misy manery azy ampitodika tsy maintsy hitodika kokoa zao izy any amin'ny hopitaly any amin'ny fampianarana fa raha tsy za zany tsy maka lesona amin'ny zavatra mitranga eo ay ve raha sanatry tokoa zany misy zavatra ohatry zao ay miarikirokiro makay tsisy hopitaly mety ajanona zany le manara-penitrery tsy ny hopitaly mety ajanona le eritreretiny olona faingitraingitra ohatra fitondranany tokantrano ihany io nandalo fahaseranany ianao nieritreritry anao fa vita tomobile ajanonao le tomobile raha tsy minakanina ny ankizy ao antranonao zay le réalité toka ataon'ny fanjaka ary zay nitakatry ny olona zay hoe rehefa crise ianao ampin'le olona ianao na hitrosany amin'ny banky ary ianao androany ka raha hiteny ianao hoe zay sahirana ao an-trano tsy misakafo tsony de amena vola ianao fa jerena ny taratasy aninao hoe za vidy 4 de tsy amen'le banky ianao anao hoe de anao taxia de anao an'zao de anao an'zao nefa ozy izy hoe iny ve mibaika nefa le zanaka ao marary ao an-trano zanaka ao tsy miakanina ao an-trano crédit la consommation ny resahanao nefa ianao lozanao manao aingitraingitra any amin'ny bara na manao aingitraingitra mividy akanjo na ampiakarina ambonimbony kokoa loza amin'ny aingitraingitra mividy any zavatra tsy ilainao amin'ny andavanandro mila mamaly an'zay le fitondram-panjakana fa eo am'le relance kosa za tsy mihina isy fitondram-panjakana de hiala tanteraka amin'ilay vision globale zay napetrany zay ny andanin'ny olona azy fa le ao anatiny ao averiko nay mandeha tsy maintsy ary eo ny tandremany eo ary zay ny ilana n'lay serasera zay ny lana fanapa-kevitra iarahana tsy fitantanana misy asany gouvernement misy asany sénateur sy ny député fa aiza ny lara-pahamehana fa raha zao kosa fitondram-panjakana ny hoe satria tsy vitanay lay building tery de nahazo an'io zay de alefanay building raha ohatra voaporofo fitondram-panjakana fa mamaly an'le filan'le olona miala ao anatin'le crise le izy rahabasoa raha batsara hoe io trano io ne zany rehefa aveo zaraina am'izay olona tena very asa ohatra zay ndray zavatra hafa tsika ianao am'le ohatra fa eny mety zay zao zay teko zay raha voraisy olona politika de hitanareo fa mikritika izy tena alaiko mihitsy satria fanjakana zany mananao le aksa angeza be tsika anao trano manara-piaina tsika anao building tsika fantatritsika nefa zany trano zany tsy hozaray-potsiny aloha ny ray fafantarako azy de ahoana ny anarenanao an'zany ndrindrindrindra angamba farany eo izy aho hoe aza diny fa mavesatra le izy tsy misy valiny eno eo fa rahanao relance tsika mila mijery be ny fototra eto amintsika eny de ny fiarikerenany ambanivohatra ahoana io raha ampiakatra ny consommation interne itsika ahoana io dia misy hoe fantatra fa raha anatin'io fiarikarenantsika io ny arikarenantsika io de ny 20 isanjato ihany eny io avy any amin'ny fanjakany 20 isanjato avy any amin'ny privé sy ny informel ahoana ny andamina zany satria tsy maintsy midina le 20 isanjato io ampiakatra ny azy ve zany ny fanjakana eo ny mila contrôle satria am'izao état exceptionnel zao de ny fanjakana de manao ohatra hoe marché public exceptionnel tonga de gré sy ny sisa zany mahatonga ny olona mieritreritra hoe fa izy moa zany nanao an'le fanafody le tambavy ny fantanina roa angamba sisa andriamatoa filohan'ny teny mirandolona aiza ny filoherana John Mampianina am'izao fotoana zao aiza ho aiza nareo HVM resaka antoko mihitsy ny tiako resahana manoloana nyty ny hetsika samihafa atao amin'ity resaka coronavirus ty izy moa de mihidy any amin'ny misy azy any any Frantsa izy de any izy fahatarako azy de any izy miresaka matetika zay fa za moa tsy teny le votoato indrindra ny ara-politika ny fiainana andavanandro ny fiainana ny toko sy zay hevitra mba hoentina satria filoham-pirenena iny manana fahaizany mety nanana ny fahalemena ihany keo zany tsy hoe resy izy de hoe manginy ianao fa resy manginy nareo fa resy zay le ady hevitra mba manahirana mihitsy mantsy fa mino fa tsy amina sehatra ambonimbony manana an'izay ataoko hoe fanaovana ady hevitra zay fa matetika ane ny mpitondra ny tena manidy an'lay sehatra irahana ny ady hevitra
raha natsoina ve izy hoe ndao satria ny any ivelany moa zany daholo ny tsikaritra miaraka eo daholo ny filoha teo aloha sy ny sisa rehetra za mino fa mitondra ry izy nanao an'izany indrindra fa tsy mitondra ve izy de ilaza hoe raha fa tsonareo de tsy anao zay tsy milaza hoe miara mitantany eo azo ve mandresahako ajainay zany misy filohalany eo misy gouvernement natsangana eo misy premier ministre eo manany andraikiny reny misy parlement eto manany andraiky eto misy atoko politique manany andraikiny fa tsy hoe misy crise eto de hoe andao miara mitantana tsy azoko zany le hoe miara mitantana atraiza moa fa fisokafana amin'ny ady hevitra kosa satria mizahatra mitrangy eo tsy zavatra normal ane mitrangy io ilainy zany tsy andeha hoetinaovana caricature hoe rehefa miresaka amin'ny filohan'ny rajely anao ve zany de tsy maintsy manaiky ny zavatra resahany ady hevitra izy manapa-kevitra efa nisotro an'le tambavy ve ny filohany teny miaran-doholona sy ny ankohonany tsy fanafody le izy soroko an'Andriamanitra aloha fa tsy mahasamy teny hatram'izao aloha tsy mbola manana ataoko hoe aya ara-pahasalamana noho lay arety mandoza be io de zay menaka avokoa raha hatram'izay raha satria lasa fiainana manokana mola izy tsy de nirona loatra tao anatina resaka tambavy io zahay fa tsotrio fa kolotsaitsika mihitsy petsaky zany na tanan-dehibe na any ambanivohitra fa zay zany tsy de ao anatin'izay loatra ka ny filohany antemeran-dola raha sanatry avoko ka mifanojo amin'ny aretina de hijery zay fanafody omeny dokotera fanaraka am'izay ihan'zay za aloha de mipetraka anatin'zay démarche scientifique zay satria mbola kely zay tany mahajanga de efa mahita an'ireny le mpivarotra mangidy eny amoron-dalana reny fa vazany fotsiny reny hoe ay andeha soany ma mangidinao io dans le sens hoe tondrana lehibe zany zay hoe tsy za zany tsy mitsara eto misy namana akaiky efa amam-polo taona zao ny azy tambavy vahona tantely salama mihamanao baoly izy jereko amin'ny taonany efa mbola 5 taona matanjaka tsara izy fa za manokana ny antainao de tsy misotro an'io aloha satria za tsy zavatra hafa jus de citron no haniko mihina voankazo bebe kokoa tsy za moa tsy de misotro toka loatra de mba miezaka zany hoe mba hitandrovana fahasalamana ka raha ohatra fitandrovana fahasalamana iny de tsy de mieritreritra loatra hoe nisotro an'iny fa de zay no mahatonga ana hoe okarery fanjakana aza terena ny olona fa tsy mety le izy ary mamaprisika ihany keo zany amin'ny ohatrany famprisihana am'le fizarana an'ireny le vary ny vola ny fanapiny reny raha hitatsika misy mahasoa satria hitandretrarery zany zao fa io ne tsy vaovao le artemisia fa efa ely io ny fikarohana sy ny sisa za tsy ady hevitra ny am'le any ivelany hoe misy manakana sa tsy misy manakana le izy fa raha hoentina mbana mafisana ny any herin'ny teny io jerevony reny produit mirana vaniala sy ny sisy reny efa miezaka zany mba hoe anatina fomba manara-penitra fomba anaovana azy fa manaitra aloha za manokana ny jery hoe tsinjarana amin'ny barika de tomina amin'ny tavoanga amin'ny zinga jero tsara fa rehefa lanilany eo ny fanjakana manazy zay de hoetiny olona am'le zinga be reny io de ty ndray misy sanatry de lasa ny amizahatra za tsy mino hoe ny zavatra ataon'le fanjakana za moa zany tsy hiditra tsy nantainao am'reny resaka hoe tonga ny profety sy ny sisy reny satria reny zany le manaloka an'le démarche scientifique eny azy tapitra ny fotoana aloha faranana mbola be lehibe izy tokonao resahana fa tsy azo kivalaparina ny fampalalama avao misaotra anao andry mato filohany antenimerana misaotra anareo dia manantenatsika rehetrarehetra fa samy niaraka ao anatin'izay fanarenana ny firenetsika zay ao anatin'ny fitiava-tanindrazana ny rehetrarehetra de maneho ny heviny arak'izay tokony ho izy maniry anareo koa amin'ny taoko hoe ny mpanao gazety sy mikelikely vaovao hiditra anatin'izany fa tsy ho voatery ihany keo anatin'ny hevitra tokana akory amin'ny izy milaza ny vaovao marina fa mba manabe ihany keo ny fiarahamonina mba hitsindrovana an'izany rehetrarehetra zany fa lasa raha vao zay anao politika fotsiny no miteny de lasa ady hevitra politika le izy fa de mirary soa misaotra antsika rehetra tany tokantrano tany nanaraka nyty fandarana manokana atao anaty vaovao itya de manantitra ny fisaorana ny filohany antenimeran-dolona nandray anay taty tokantrano moa zany tamin'ity an'io tia toizantsika ihany ny fampalalam-baovao